hanadino ny namana eo am-panompoanan'Andriamanitra na hanadinon'Andriamanitra eo am-panompoana ny namana. Mivavaha isika. Merci manamea fivolagna fisarasana hary sy ny fiara-panana mbako mandiavy. Zaho nefa varanteta tamin'ny heritaona tamin'ny taolosy zao efa niresina teta tonga sady de resina foana avindray zao amin'ny 2 volana zao efa avindray fa zay efa rehefa viana olo raika atsika jiaby zay ny telo manentana ny arsidiosisy avaratra miaraka mosonaezany ary tsy hoe mianiany olo ray fa atsika koa olo raiky miaraka zao koa farana tsy misalasala tsara misalasala zany mandeha ty satria zao daty koa zao no 2006-2010 tata mba natao ohatrany mopera eterne mba natao veloa
dia nihiran'irosy koa tamin'izany nataon'ny miankoina hoe azamaritra ela loatra rehefa miverina zao miverina dia merci amin'ny rajaly merci amin'ny fiangonana merci amin'ny vavaka taonareo Madagasikara tena mila vavaka be tokoa amin'izao fotoana izao ary tena mila sakrifisy ihany koa dia vavaka fampitona vavaka atsika izany koa tsy mona hoe manatona vavaka nareo zay ihany fa io maharay atsika mitona vavaka dia mitona vavaka ihany koa ho amin'ny fiainana sy fanapariana ny finoana satria izay moa tena vokasiontsika ny finoana mandesy ny tia zay ny tena androany ny fitiavana tsy misy fitiavana dia zava-poana ny zavatra rehetra izay ataontsika ary na ny fisanan'Andriamanitra zay dia tsy no araka tokony ho izy dia afoan'ny fandraisana dia misaotra nytro amin'ny organisation rehetra misaotra ny présidente amin'ny teny fandraisana tena amin'ny mpitondra teny zavavava tsy mahatsara robotrany ny paroisse satria tiany anjily dia mba robotrany bonne mission chrétienne andretsika miara-mitrafika ary bonne mission manareo eto fa Andriamanitra tsy mananary rehetra mififiana dia mahasika fandraisana no mpafafatra hoe lafelany ianareo ary sakakina tsy ho faty